olha só. Não falta um soro. Misy aloha tsy hoe dimy ahitsikelinareo fa groupe parlementaire Firaisakina no miresaka amin'ny groupe parlementaire hafa izay misy eto amin'ny antenimieram-pirenena. Fifanajana no hijanonanay satria araka fantatrareo eny Ankanja nge mpanohitra amin'izao e. Fa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka fikatsahana vahaolana ao amin'ny firenena ny atao dia mifanaja. Fampiaino aloha zany hoe inona le zavatra nisy. Ny maraina zany efa niona tato amin'ny antenimieram-pirenena. Nanomboka ny fionana ny président ny vondrona parlementaire. Rehefa avy nresaka azy ireo dia nanao tatitra taminay solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire tsirairay. Rehefa vita izay tatitra zay dia samy miteny teo dia ny zavatra teny dia hoe resaka fanendrena prime ministre dia hoe aza faritana amin'izay aloha izy fa aloha edikevitra inona le zavatra ifampiresantsika samy solombavam-bahoaka amahana ny olana izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia zay no ifampiresantsika eto rariva amin'ny dimy. Dia mifampiresaka tamin'izay samy solombavam-bahoaka zay fa mbola misy olona hafa ivelanay solombavam-bahoaka niraisinay tato amin'ny vondrona parlementaire Firaisakina miaraka tamin'ny 7e vice-président zay nahatrika zay. Mialohan'izao fiverenana zao dia nahenona reo fa nanao déclaration ny antoko mivondrona ao anatin'ny Firaisakina fa tsy handray anjara ao anatin'izany atao hoe gouvernement atsangana zany. Mitombona be io. Ny antony ny resaka ataonay mbola tsy tonga any amin'ny resaka fanendrena prime ministre fa rehefa namarana ny fitenenana zay tao amin'ny groupe parlementaire Firaisakina zay zany ny teny dia nametraka tsara hoe raha hanao déclaration itsika eto anivony antenimieram-pirenena dia mila mifanaraka amin'ny fitakiana eny Ankanja ny filozofia an'ilay fanambarana ataotsika. Dia tapitra teo fivoriana zany zay napetraka eto amin'ny Firaisakina. Miverina zany io ariva io tonga zay miatrika an'ilay izy. Fanaja ho any samy solombavam-bahoaka satria tary amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny fivoriana. Rehefa tonga ny fandraisam-pitenenana dia niteny ny filoha amin'ny vondrona parlementaire Irma hoe hanao déclaration tsika fa ny filohan'ny repoblika dia vonona amin'ny fisokafana amin'ny herivela rehetra amin'ny fanendrena prime ministre ka tokony ataotsika zay déclaration zay. Samy nandray fitenenana daholo ny rehetra nandray fitenenana ny filohan'ny vondrona parlementaire Firaisakina ny 7e vice-président eto anivony antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka sy teny Rabe Nasoneko ary tonga dia nametraka hoe raha resaka déclaration zany ka resaka fanendrena prime ministre ny anaovana déclaration zahay tsy hanao déclaration. Voavoaka izy rehefa avy eo dia mbola mety hoeninareo zay. Fa rehefa nandray fitenenana zany dia farany lasa misy fiovana kely izy andao ary tsika hoe anokatra ny antenimieram-pirenena andraisana an'ilay vahoaka sy ny herivela rehetra zay vony fampiresaka fa iafarany amin'ilay fanendrena an'ilay prime ministre. Nangataka fitenenana kosa ary mazava ny zavatra nyteneko hoe andao tsika raha hanao fanambarana ihany dia aleo itsiko aminareo le zavatra tena takininy eny Ankanja fa io tsy mifampiainoa no mahatonga zao problème zao. Inona ny takininy eny Ankanja dia inona ny solution hoentintsika. Ny solution hoentinareo manendry ny zavatra takininy eny Ankanja manala miala an'izao ravao an'izao zavatra roa fa mitodika zany. Donc tsy mamaly an'le etaeta eny Ankanja zany le solution tady hoentinay ato amin'ny antenimieram-pirenena. Dia ny teny aho rehefa tsy fanaraka amin'ny etaetan'ny eny Ankanja ny zavatra zay hoentintsika ato amin'ny antenimieram-pirenena dia mangataka aminareo zay tsofrano zay ivoaka. Satria ny anahy zany dia tsotra. Ny atombohan'ny ty krizy ty dia nanao fangatahana fihetsiketsehana aneo hevitra an-dalambe ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo tamin'ilay hoe tsy manaiky lembenana. Nanomboka ny 5 ny volana septambra 5 zany no nangataka hoe aleo zahay aneo hevitra mandraky ny androany mbola tsy nahazo alalana aneo hevitra foana ny teny an-dalambe. Zay le tsy mifampiandre zany le problème. Dia androany be zany hoe hosokafana mankaty amin'ny antenimieram-pirenena tsy fa maninona raha mena lalana aloha le any amin'ny arabe sokatra.
dia zay takiko tao hoe sokafy aloha ny 13 mai anehoany ny mpanao fihetsiketsehana rehetra ny heviny dia miainona reo mpitondry ary atsaharo ny fampiasa-kery rehetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia afaka miainonareo izy rehetra tsy akanafaka afaka makeo amin'ny 13 mai daholo dia maneho hevitra eo dia enonareo le hevitra tsy misy fampiasana lacrymogène, tsy misy fitifirana amina resaka balle caoutchouc, tsy misy fitifirana amin'ny resaka balle réelle, tsy misy fanenjena ny anelakelan-trano, aleo ny olona aloha aneho hevitra dia miandry zahay ety amin'ny teny miram-pirenena rehefa avy eo hoe mahazo maneho hevitra ny olona dia ireo olona rehetra maneho hevitra ireo amin'izay rehefa avy eo no hosotomina aty zany mba hahafahana manao sy mandrafitra amin'izay zay rizateny amina fifanarahana amahana n'le firenena ivoano anatin'ny krizy fa mbola tsy hanono akory ve le fitakina eny an-dalambe dia anao tonga dia anao proposition hoe ka aty tsika ny hainao zareo dia tonga dia henotsika io dia tonga dia manao proposition any am'le hoe anao an'izay zavatra matsika fa lalana ray amin'izay fanendrenan'le prime ministre non tsy prime ministre ny angatany eny an-dalambe fa ny zo aneo hevitra zo fototra anao fitakina dia zay aloha vahana ka rehefa mbola zay tsy miva dia resaky mona sy marena le izy ary zay mahatonga anay tsy nandeha tsy niala n'ity firasana ity mba tsy anaovana hoe natsona anareo fa nareo tsy tonga dia tonga zay ka natrehanay le izy efa haiko an'io kajy politika io za efa isan'ny tolona tamin'ny 5 ka amin'ny 2 haiko ny mpataika politika dia za tsika tsy miala eto fa embenantsika sa lazaina fa tsika indray ny diso ao fa ny anay dia tazonay ny hevitra hoe sokafy aloha ny 13 mai aleo aloha le olona ny hevitra nizanizy izy na syndicat izy na inona izy na vonona politika na fikambanana na mpianatra na inona dia aleo any hevitra tao dia enoy aloha io hevitra io dia rehefa eny rehetra daholo le olona maneho hevitra dia sokafy amin'izay ny teny miara-pirenena ahafahan'le olona reo zany miara-miady hevitra aty an-daba fa amin'izay fotoana zay dia ny anteny miara-pirenena no mitarika ny fanamahana famahana sy famezan-dalana hidirana amin'ny 13 mai zava-dehibe zany eto firenena natsapitsika ny teny miara-pirenena zava-dehibe le fitakina dia itsika mihitsy no mitarika ny hoe sokafy arioa dia miankina daholo amin'izay ny eto-pamoretana rehetra tsy misy mampiasa hery amin'izay mpanao fitakina zay zany ny zavatra nampihetrako tao satria miodikodina le resaka ao dia zany voaka dia tsisy zany maromarotry resana natonga anao ny voaka ho anareo rehetra raha mbola déclaration amina hoe anendry prime ministre na hosokafana hatrany Komoro ary ka fanendrena prime ministre ny resaka dia tsy hanao déclaration miaraka amin'zareo zahay mpaniditra fa raha ohatra kosa ka hoe enona ny feo ny fanoherana enona ny feo ny vahoaka rehetra mitaky misy zavatra marary anazy nanomboka tamin'ny 5 io velively misy zamaty ange tamin'ireny misy ainana fohy misy olona maratra misy olona very fananana dia manina raha mba enona aloha zay donc tsy misy zany ka tsisy anao déclaration miaraka amin'izany ary apitaiko amin'ny président Andrajoelina ilay afatra fanaja atsika monsieur le président eto dia tena miteny mahitsy aminao fa raha tianao ny olona manohana anao a dia mamela anao hiaino aloha feo amin'ny vahoaka izy atsaharo eritreretra dia maheno mihitsy ianao sofinao mihitsy maheno hoe aleo hoe andeha le fanekevitra dia mba henoko fa raha tsy zany a asian'ny olona antsana manelanelana anao sy le vahoaka dia izy manao bavure fa ianao mibaby an'izany le président dia mibaby ny zoka ny vokatry ny tsy fanomezana le fitenenany nareo hoe nietrehitra hoe nitako président miala ny 25 septembre rano sy jiro dia aloha zay ny hevitra malalaka zay ka deparany io fa nohony le fampiasa-kery sy le nanaovana famoretina teo inona ny afaran'le fitakina miala président ka avery izy hoe raha tianao ny tsisy ny antsana dia ianao direct mihitsy miaino an'le feom-bahoaka fa zasina manelanelana ianao zany dia aleo ny olona aloha ny hevitra dia lapany démocratie ty ateny miara-pirenena tya dia makaty amin'izay mandamina anazy rehefa avy eo sotra anareo isanarana efa mivoaka zany tao hoe tsy zezaka ahoana moa ny tena navoana azy ny zay mipetraka eny ampanjany zay mipetraka iza zay foy raha nambandeha mividy-paty anina ny ankizy kely ankizina eny mivarobarotra faty masakely amin'ny tanàna dia izy anakiroa lahy izy zany miara ohatra ny hoe tisitra hono le tonga dia teo aminy
dia le ray no nitsokany azakazakany antsoina tany an-tanàna moa le izy koa tonga dia navoakan'olona izy Facebook dia misy miandry telefona taty ampiasana dia mijery dia hoe tena misy teny azakazakataty. Mba hevitra ao satria ianao tena député an'ny 3e arrondissement Ankiziteny le naratra. Hitantsika amin'izao moa zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena efa ao anatin'izao zavatra manahirana eto amin'ny firenena izao mbola tonga amin'ny famonoana ny mpiray-tanindrazana. Tena hoe famonoana ny mpiray-tanindrazana satria zaza andeha hividy sakafo tsy zazakely tsy mana-tsiny mbola vao tena 10 taona monja io hitantsika maratra io mampalahelo ny zavatra ohatr'izany. Ary eto te-hitondra ny saintsika tsirairay avy indrindra ireo ray aman-dreny hafialoam-vonoana ve ny zanatsika. Ary za tsy te hanao antso ampitandro filaminana intsony satria efa be izay naratra izay. Tsika vahoaka ny tompony teny farany ary niany hiezaka izahay raha mbola hisy azonay atao hijoro foana na inona zavatra misy eto amin'ity firenena ity rehefa mbola ho amin'ny vahoaka. Za raha izao aloha somary mbola tafitohana ihany satria ny zanako mitovitovy taona amin'ny zanako ihany zazako hitantsika teo ao dia amina alahelo dia tena mbola ao anatin'ny alahelo satria hitanareo niarana hiditsika ny zava-manjo azy ary ny fandriako dia mba ho sitrana soamatsara iny zaza iny ka dia izay ihany aloha angamba ny afaka teneniko amin'izao satria somary mbola hitanareo fenifeny loatra foka.